ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatrizay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Jaona voalohany toko 7 andiny 2 sy 3. Mahafinaritra ny afatra izay mentompo amintsika amin'ity andro vaovao ity indray. Ny mason'ny finoana dia mitodika amin'Andriamanitra, velona ao amin'ny fiandrandrana ho avy tsara ny finoana, hainy manavaka ireo tompontsoa, tsy hay ambara ao amin'ny fanomezan'ny lanitra. Rehefa avelantsika hanembatsembana ny fifandraisan'ny fanahy amin'Andriamanitra, ny rehaka izao tontolo izao dia tsy hahita afa-tsy izao tontolo izao isika. Inona ary no tokony atao? Aoka isika, aoka ny mason'ny finoana hibanjina izay tsy hita maso dia ahery ao amin'ny herin'ny lanitra ianao. Ary ny apôstôly Paoly moa dia miteny an'izany ry havana malala izay manao hoe ny fahorenay maivana izay vetivety ihany raha mijery ny tsy hita izahay, fa ny hita dia vetivety sy mandalo ihany izy, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Zay ilay voalazany ato hoe aoka ny mason'ny finoantsika hibanjina izay tsy hita maso. Ary izay tokoa moa natao hoe finoana e. Natao hoe finoana dia fatokiana ny zavatra tsy hita, fanantenana ny zavatra ho avy. Zay natao hoe finoana. Mitombo ny finoantsika rehefa mibanjina an Jesosy isika, satria izy, Jesosy Kristy, izy anie no ivon'ny zavatra rehetrarehetra. Izy no tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo 12:12. Mijery an Jesosy Kristy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Raha mibanjina tsy miato an'i Jesosy tsisy amin'ny mason'ny finoana izany, dia hiamitombo ny finoantsika, hiamatanjaka ny fanantenantsika, hiamahery sy mivaivay ny fitiavantsika, ary hiamitombo ihany koa ny fahatsapantsika, ny fitakian'Andriamanitra antsika mba hanadio ny tenantsika amin'ny fomba mampanao an'izao tontolo izao. Ry havana malala, arakaraka ny hibanjinantsika an Jesosy, arakaraka ny resantsika momba ny famendrehany, ny heliny no anehoantsika amin'ny fahafenony ny endriny eo amin'ny toetrantsika, ary mampiena ihany koa ny fileferan'ny saintsika sy ny fotsika amin'ny hery miasa mangina mahasoa, mahosa, mialatsiny, mahosa eto amin'ny ity zao tontolo izao ity. Arakaraka ny isainantsika ny momba an Jesosy no ampisinda ny fisalasalana izay manarona ny saintsika, ka ho mora kokoa amintsika ny ahatsapa ny famaivana ny olana, ny enta mavesatra izay atrehantsika eo amin'ny fiainantsika. Ary dikan'izay dia hoe aoka ny finoantsika anagorobaka ny aloka mahatsiravina izay ataon'ny Satana. Ao anatin'izany aloka mahatsiravina izany ny fisalasalana, ny tsy finoana, ny tsy fahatokiana maro samihafa. Ny finoana no hanagorobaka izany, rahona mahatsiravina izany, ka hifantoka eo amin'i Jesosy ilay mpisolona be antsika. Na inona ary rahona izay mety manarona ny fiainanao ankehitriny, na inona tafio-drivotra izay andalovan'ny sambon'ny fiainanao, dia matoki fa mafiorina ny vatofantsika ary azo antoka ny fandresena amin'ny finoana an Jesosy Kristy, amin'ny fibanjinana an'ilay tompon'ny finoantsika dia Jesosy Kristy, dia ho tafita soa ny sambon'ny fiainantsika.
andeha hiaraka hivavaka isika. Raha ny zany an-danitro misaotra anao amin'izany teninao zany. Finoana mafy olona izany indrindra no tena ilaina amin'izao andro iainanay ankehitriny izao. Manoloana ny toe-javatra maro izay miseho eto amin'ity zao tontolo izao ity, izay misamboaravoara ka mahatonga fisalasalana, fatokiana, arerahana, fahakiviana. Tompo, ampio izay mba hiorina eo aminao ka hibanjina mandrakarivan'i Jesosy Kristy, ilay tompony finoana sy mpanefa azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.